maisesy tokoa ny resaka lozam-pifamoivoizana tatoato ary zavatra tsy dia hita firy eto amintsika ny hoe misy fahafatesana. Manoloana an'izay dia endrikana tsy filaminana zay, endrikana tsy fandriampahalemana zany. Dia nisy ny fidinana an-dalambe zay nataonay nisy ny fihaonana tamin'ireo coopérative ihany koa nataonay satria ny fototra tena mampatonga andreny dia tsy fanajana ny lalàna ny fehiny fifamoivoizana. Dia mbola karazana fanairana sensibilisation, conscientisation, resaka misy ihany koa éducation atao ao anatiny satria ho an'ny resaka posy manokana dia hitantsika eto amin'ity tampon-tanàna aty fa ny posy zany tsy mety aminy mihitsy ny milahatra manao laharana manjo tokana. Izany no nitondrana fampianarana ho an'ireo mpitondra posy teny an-dalana ny zoma sy ny sabotsy teo zany midina teny ny tendanay dia nanao an'izay fampianarana zay hoe dia ao anatin'izay dia be dia be ny zavatra hita amin'ny mpampiasa ny lalana mety manana fahazarana. Zay moa le tenena hoe sarotra ny miala amin'ny mahazatra dia ao anatin'ireo mpitondra motora eo ohatra dia be dia be ny tsy manaraka ny fitsipika misy an'izany hoe mitondra zazakely dia atao eo amin'ny réservoir ilay zazakely sady tsy misy zavatra fitaovana entina miaro azy toy ny kasika sy ny ohatran'izany dia mitondra mandeha triple dia samy tsisy kasika na aron-doha nefa ny akamaroan'ireo loza niseho teo ireo dia tamina moto ny akamaroan'ireo zany. Dia eo ihany koa ny hoe zaza ataontsika hoe tsy ampy taona 12 taona no mitondra moto dia reny zany anisany miteraka loza ary anisany loza efa hita teo zay hoe zaza tsy ampy taona no mitondra an'ilay moto. Dia fa manahirana amintsika noho izay fahazarana zay zany dia hoe vonanakana ny polisy dia tonga dia ilay olona mitondra an'ilay moto indray no mibetroka hoe fa nisy inona fa nga za tsy fantatrao dia laza ohatrany manahirana ilay izy. Dia heureusement moa za mihitsy no teny dia teny hoe fantatra ianao fantatra ihany koa ilay olona maty fa tsy hoe rehefa fantatra anao dia tsy mety ho matiny lozam-pifamoivoizana. Noho izany ianao fantatro mihitsy no fampiresahako aminao atsao ilay lalàna mifehy ny fifamoivoizana fa tsy ianao indraindray tsy ianao ilay mitondra anie no maty ohatran'ilay katery zao ilay akezikely ery amin'ny sisiny izay mividy zavatra no voadona ny ohatran'ilay tary ilay akezikely 3 taona no maty dia ka nafantatra azy amin'izay fotoana zay ilay olona mitondra n'ilay fiara nefa izy ilay akezikely ery no maty dia ahoana. Dia izay no mampatonga n'ilay fampianarana ho antsika tsy hoe rehefa fantatra ianao dia tsy mila sakanan'ny polisy intsony, tsy omena fampianarana intsony, tsy hoe rehefa fantatra ianao dia mibetroka n'ilay polisy na mibetroka n'ilay olona mampiasa ny lalana. Miasa ho antsika ireo polisy eny amin'ny lalana ireo. Ny toromarika omeny dia toromarika hahasoa antsika hitondra filaminana ho antsika enoy izy ireny fa tsy misy mihitsy polisy nalefanay hitsangana eny amin'ny lalana hanao ny circulation na hanome ny toromarika ka toromarika haharatsy atsika. Dia toy izany ataontsika amin'ny resaka ny trottoir ny fanadiovana ny fanaovana ny assainissement teny amin'ny trottoir be dia be menomena antsika zany ohatrany hoe zany foana rehefa misy zavatra atao nefa izany dia fandrindrana filaminana eo amin'ny tanàna zany menomena efa teto foana zay mivarotra hatram'izay fa ny mivarotra hoe tompo na manambola ohatrany iny ianao dia misy atao tantaratasy ilaina sy autorisation ilaina ahafahana manao an'ilay varotra dia afaka atoavana avy any amin'ny commune ny ahafahana mivarotra ka tena tsy ahino an'izany za commissaire Ravaly Andrasana Maurice hoe ianao le mivarotra teo ambony trottoir io dia ny commune nanome alalana anao tamin'izany na ahafahanao mivarotra teo ka tokony ho tonga saina amin'izay tsika zany fa izany no lalana hitondra antsika ho any amin'ny fandrosoana.
raha apetraka atsika le hoe morandava tsy maintsy mandroso dia zany ny lalana akanisantsika any amin'ilay fanosoana zany hoe efa eto amintsika ny filaminana ilay fantatsika fa tena hoe filaminana sécurité araka n'ilay fahaizantsika azy na ny saram-babengoaka mantsy ny tena fantany hoe filaminana na fandriam-pahalemana dia rehefa tsy nisy manafika ao an-tranony izy tsisy mangalatra ny fananany dia zay efa eto amintsika zany zay zao fa mbola isany ao anatin'ny filaminana ihany koa ny resaka hoe madio ny tanànatsika madio ny eny amin'ny sisin-dalana madio ny eny amin'ny sisin'ny ranomasina filaminana koa izany raha miampy an'ilay tsy misy manafika any an-trano tsisy mangalatra any an-trano mbola madio koa ny manodidina anao filaminana zany mbola filaminana ihany koa singa ao anatin'ny filaminana ihany koa io le fivezivezentsika eny amin'ny lalana io raha tsy misy accident raha tsisy accident iny zany dia zay tsika vo tena milamina tsy misy accident eny amin'ny lalana madio ny tanànatsika madio ny sisin-dranomasinatsika tsy misy manafika ny ao an-trano tsy misy mangalatra ny fananatsika dia feno tanteraka an'izay fotoana izay le tena hoe filaminana misy eto amin'ity tanànatsika eto morondava ty koa noho izay anton'izay dia manentana atsika mba hanaraka ny fitsipika mifehy ny fifamovoizana mba hampihena ny trangana lozam-pifamovoizana misy eto amin'ity tanànany morondava zany hoe zavatra atao zao zany dia mba satria lala tokana ny lalantsika etony satria ny tanànany olona hoe misy lalana be deabe miala an'ity dia miala re ary anisan'ny olana na menomenona tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaenina amby roapolo jona zay satria tsy maintsy notapahana ny lalana dia izay koa zany mba hisaria kely ny atsika vahoakany morondava tokony samy mahafantatra andretsika hoe tokana ny lalana misy eto amintsika dia rehefa mba misy lamina ataony ny mpitondra fanjakana dia tokony arahantsika zay dia ny fipetra manokana zany dia ny fanadiovana ny sisiny arabe satria lala tokana le izy tsy tokony isy tômobila mijanonjanona amin'iny misy nametraka fantanina taminay moa hoe atao aiza reto tômobila reto dia be deabe ny toerana ahafana metraka an'ireny misy ratsidiso misy akaiky notre dame de la salaterie io le vohitsofoka eo io ratsidiso misy toerana malalaka ihany koa le epidami plan B ohatrany hoe privé le izy fa azo ametrana fiara reny zany mba atonitsika dia any no apetraka le izy fa neny amin'ny sisiny arabe koa teriny lalatsika lalatokana ny lalatsika dia mba hianavina mba tsy hijana maharitra amareny ary izay indrindra ihany koa manentana anay ny any amin'ny coopérative izay mampitohy ny coopérative régionale izay mampitohy ny Jemahabo Kelivalo ny Bele-sur-Mer ny Atsiamanja zay misy fotoany reny fiara reny mandeha manao racolazy zany hoe mandeha izy eny amin'ny sisiny arabe izy no mijanona ohatrany ataony bus reny dia eny izy no mampidina mpandeha dia eny izy no miandry olona nanao naka mividy entana kely atsy bazary mbola misy entana kely ilaina ary amin'ny kanana dia amin'ny sisin-dalana reny efa nanaovana fanentanana natsoina mivory naraka taminay niona tamin'izareo mihitsy aho hoe tsy mety reny fa efa eto ny stationnement eto ny gare routière etotsika no miainy dia manatona eo daholo ny olona zay handeha fa tsy hoe itsika indray no mandeha mijanona eo amin'ny sisin'ny bazary hiandry olona dia lasa miteraka fitohanana ho an'ilay fifamovoizana dia lasa misy fikorontanana ny fifamovoizana eto amin'ny tanànatsika izay avery foana fa lalana tokana ny lalatsika dia ilana fitandremana sy fifanajana hampisy fluidité an'ilay circulation singa ao anatin'ny filaminana atao hoe tranquillité publique zany hoe io vatatsika io dia mila fahangina matetika fantatsika foana dia le hoe tapage nocturne fantatry ny olona rehetrarehetra zany fa tsy vitsy amin'ny olona ny miteny an'ilay tapage diurne fa misy koa ny tapage diurne zany hoe nyray amin'ny alina dia nyray amin'ny atoandro miasa atsika ohatra reraky miasa satria ny ora fiasana ho an'ny olona ankoatranay mpitandro ny filaminana dia le miditra mivady dia mirava amin'ny 12 dia miditra koa amin'ny 2 dia mirava amin'ny 5 na amin'ny 6 dia iny amin'ny 12 le amin'ny 12 mandrapatonany amin'ny 2 iny ohatra misy ressourcé énergie le olona maka aina dia nefa atsy ampitatsy izay miasany sasa tsy dia mandreraka dia manao mikodobodobodoboka be izy
dia lasa tsy mahazo an'ilay fakana aina ilainy le anareo, tsy ekeny lalàny zany, tsy ekeny lalàny zany ka iza no tokony andraikitra voalohany amin'izany, ny mpitantana no tokony andraikitra voalohany amin'izany. Dia anisan'izany ny teneniko teo hoe ny olona tsy misy olona mipetrapetraka fotsiny amin'ny sisiny arabe zany hoe za hanao an'izao eto na hanao an'ity eto, fa misy ny mpitantana ny tanàna ny eo anivon'ny commune. Ary nefa ametrahana ny lamina eo anivon'ny tanàna, nefa hitan'ny commune fa tsy mety io dia ny commissariat de police izahay aty ity zany ny miara-miasa amin'izay manao ny fomba hamongorana an'ireny zavatra manelingelina ny circulation sy manelingelina ny fiarahamonina eny amin'ny lalana reny. Dia tsy mety ny fisiana fanaova-tabana na amin'ny andro atoandro raha io fa hojerena akaiky no mahakasika an'izay hoe mpampilotra hira eny amin'ny sisiny eo akaiky ny sekoly hojerena.